Ry havana malala dia fifaliana lehibe ho antsika indray ny mbola tafaraka eto amin'izao fotoana izao. Androany tsika no hamarana an'ireo fiarahantsika teto nandritra ny andro maromaro. Niaraka ny fampahery teto tsika mba hahatonga antsika ho isan'ireo izay maharesy ka dia mialohan'ny hanokafantsika ny soratra masina indray andao hiaraka hivavaka aloha isika. Andriamanitro rainay any an-danitra, isoranay be deaibe ianao noho izao fandarana izao. Sotranao izay efa tafaraka eto amin'izao androany izao. Andriamanitro angatahanay amin'ny fomba manokana ny fanahinao masina mba hikasika ny fonay ary ampahery anay, andraisanay fanapa-kevitra tsara sy mba haretanay hatramin'ny farany ao anatin'izany safidy tsara fanapa-kevitra tsara izany. Angatanay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ry havako malala, fanarianao, inoko fa tena fanarianao ny ndray androany. Andre an'ilay teny fikasan'i Kristy tanteraka eo amin'ny fiainanao, ilay Apokalipsy 7 ny 1:20. Apokalipsy 7 dia ny 1:20 manao hoe: "Zay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany." Iresaka tsika androany amin'izao famaranana izao, ahoana ny ataontsika mba hahatonga antsika ho isan'ireo izay maharesy. Maharesy izany hoe nanao safidy tsara, nanolo tena feno tanteraka, nanolo tena nanolotra ny zavatra rehetra mba ho azy mandritry ny fiainany ary naharitra hatramin'ny farany tamin'izany fanoloran-teny izany. Naharitra teo amin'ny laharana mandra-pahatonga ny farany indrindra izay andraisany antsika eo amin'izao fiainana izao. Andao hamaky andinin-tsoratra masina vitsivitsy isika ny amin'ny hoe ohatry ny ahoana moa izany tena mba fanarian'Andriamanitra ho asy ho anao ny amin'izany hoe fanoloran-tena feno izany. Ohabolina 7:20 izay hitenena an'Andriamanitra amintsika amin'ny fomba mivantana. Ohabolina 7:20 dia ny 2:20. Izao no vakiantsika ao amin'izany andalan-teny izany: "Anaka, atolory ahy ny fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako." Ravina malala, le fonao mihitsy, le fonao. Irian'Andriamanitra izy io mba ho atolotra ho azy feno manontolo. Tsy hoe rehefa mba manana fandavan-tena mba ho isan'ny mpivavaka, ho isan'ny ao anatin'ny fiangonana kristianina mahavita ny adidy sy zavatra rehetra tokony atao ao ary mba afaka nampifaly ny hafa, nanampy ny hafa tamin'ny lafin-javatra maro, nahavita asa tsara sy ny sisa. Efa mba heveriko fa zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra izay. Tsy ry havako malala. Mazava tsara ny ambaran'Andriamanitra aminao: "Anaka, atolory ahy ny fonao." Aoka mba ho an'Andriamanitra manontolo io. Izany ny fomba hoentiny manamboatra anao mba ho isan'ny mpandresy. Fo ratsy, fo tsy tsara, ho diovina, ho sasana. Izany no angatan'Andriamanitra aminao. Aoka tsy eritreritra ka hanao hoe fa dia tena tsy maintsy manontolo mihitsy ve izy ity, fa mba misy ampahany kely fotsiny ihany aloha mba ho tazomiko amin'ny fiainana ohatran'izao sy amin'ny ampahany ohatran'izao. Angamba mety mba heverinao fa tsara raha mba misy ampahany kely mba ho ataonao miankina any amin'ny fianaranao na any amin'ny asa aman-draharahanao, na mba hatolotra ao amin'ny olona manokana izay mba hoe mba ny ampahany ohatran'izao eo amin'ny fiainako aloha mba anazy, fa ny ampahany betsaka efa an'Andriamanitra. Ravina malala.
noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, dia inoko fa andray fanapakevitra feno ianao zao, hanolotra ny fonao mba ho azy. Mangataka izy anaka hatolory ny fonao. Ny fonao izay rehetra momba anao dia ho voatolotra ho azy raha ohatra ka hatolotra ho azy ny fonao. Ary raha tena hanao an'izany ianao, raha tena hivavaka ao amin'izany ianao, dia tia ny teny fikasana ho anao. Donc vakintsika. Jaona voalohany toko 5, dia ny 4:4 sy ny 5:10. Jaona voalohany toko 5, 4:4 sy 5:10. Ary izao ny fahasahiana hananantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia miaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, ninona angatantsika, dia fantatsika fa azontsika izay angatantsika. Ry havako malala, raha tena hivavaka amin'Andriamanitra ianao ka hanolotra ho azy ny fonao zao, dia hoe non'Andriamanitra izany vavaka izany. Dia handray anao izy. Handray anao mba ho tena zanakao. Satria araka ny sitrapony indrindra izany vavaka ataonao izany. Izy no miteny hoe anaka hatolory ahy ny fonao. Ka raha tena hanolo tena ho azy ianao, dia azonao atao no mahazo antoka fa tafakatra any an-danitra ny fivavakao. Dia valian'Andriamanitra zao dia zao ny fivavakao. Jesosy indray mandeha dia nanao fanambarana ao amin'ny Jaona toko 9, dia ny 7:30. Jaona toko 9, dia ny 7:30. Ozy hoe zay rehetra omenina raiko ahy no anaton'ahy, ary zay manaton'ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fanarinao ve ny anatona an' Jesosy zao? Hanolo tena ho azy. Efa nambarany meloha ny teny fikasana. Zay mananton'ahy dia tsy mba ho laviko. Tsy andahanao izy. Aza mihevitra zay mety tsy fahombiazanao tamin'ny lasa. Aza mihevitra zay mety fahotana na lehibe toy inona aza vitanao tamin'ny lasa. Aza mieritreritra hoe za moa zany dia efa mba impirina n'olo tena fa dia tsy nahomby. Raha zao ianao tena hanatona azy, hivavaka hanolo tena ho azy, dia hoy Jesosy hoe zay manatona ahy tsy mba ho laviko. Zany ny hamamin'ny teny izay nambarany dia voasoratra ato amin'ny soratra masina, dia tafapaka any amin'ny sofintsika zany izy zao, zany teny mamy zany. Misy teny fikasana anankiray faharoa tiako vakiana, Luka toko 1:10. Nresahantsika hoe ny fiainan'ny olona mandresy dia ny olona izay manao safidy tsara ny hanolo tena ho azy, ary tsy hoe nanolo tena ho azy fotsiny, fa maharitra hatramin'ny farany. Jesosy dia nanao fanambarana hoe izay mino sy atao batisa no vonjena, zany hoe mino dia manolo tena aseho ampabe maso amin'ny alalan'ny batisa. Izay mino sy atao batisa no vonjena. Fa izy koa nanao fanambarana hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ka mba tonga antsika ho tena ho isan'izay maharesy, dia sady manao safidy tsara manolo tena isika no maharitra hatramin'ny farany. Dia nanao teny fikasana izy fanambarana ny hahatonga antsika haharitra hatramin'ny farany, dia ny fandraisantsika ny fanahy ny masina. Ny fanahy masina. Io ry hava-malala no tsy ambaratelo. Fanahy masina mitoetra ao am-pontsika no hahatonga antsika hahajoro hatramin'ny farany. Ninona zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika. Ndao vakintsika ilay Luka toko 1:10, dia ny 1:2 ka hatramin'ny 1:13. Luka toko 1:10, 1:2 ka hatramin'ny 1:13. Fa iza moa aminareo zay ray rangatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary rangatahany hazan-drano no hanome azy mena rano ho solony hazan-drano, ary rangatahany atody no hanome azy maingoka? Ko raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zavatsoa ny zanakareo, tsy maika va ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy? Ry havana malala, Jesosy nanao ny fanambarana io. Raha tena hangataka amin'Andriamanitra ny ho feno ny fanahy masina ianao, ohatra ny apôstôly Paoly, mba hahatonga ny hoe tempolo ny fanahy masina, tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko amin'ny alalan'ny fanahy masina.
dia hanome anao an'izany tokoa Andriamanitra. Tsy mainka ava ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Mangataka aminy. Indraindray moa ilay mivavaka efa somary misy endrika ivelambelany isan-karazany. Fombafomba ivelambelany isan-karazany. Fa raha ianao zao tena hanetry teny ao anatrehan'Andriamanitra. Tena hangataka aminy amin'ny fonao rehetra ny mba ho fenona ny fanahy masina, dia ho ataon'Andriamanitra aminao zany. Ho tanteran'Andriamanitra aminao zany. Zao no voalaza ao amin'ny Jaona 7. Ity misy fanambarana anankiray ny amin'ny olona izay homen'Andriamanitra ny fanahy masina. Jaona 7 dia avaka itsika ny 9:7 sy ny 7:7. Jaona 7:7, 9:7 sy 7:7. Zay mino ahy dia hisy hono ny rano velona hiboiboika avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina, ary ny fanahy izay efa ho raisiny mino azy no nolazainy tamin'izany, fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Ry havana malala, izay mino azy dia efa voalaza fa ny fanahy ho toy ny rano velona miboiboika ao anatiny. Mino azy, manaiky ny ho karakarainy. Zany ny atao hoe mino azy, mametraka ny fiainanao eo ambanin'ny tana mahiriny mba ho karakarainy, mba izy ny handray an-tanana azy. Dia izay no nahatonga azy nanao hoe izay mino sy atao batisa no vonjena. Manolo tena ho azy, manolo tena feno mametraka ny fiainanao karakarainy, dia maneho an'izany ampabe maso. Misy fanambarana anankiray ihany koa ity, Asan'ny Apôstôly 5 dia ny 2:3. Zao no voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 5 dia ny 2:3. Ary izahay dia vavolombelona izany zavatra izany, ary ny fanahy masina koa izay efa nomen'Andriamanitra ny manaiky azy. Fanahy masina nomen'Andriamanitra ho an'izay manaiky azy. Safidy anao manokana ny hoe hanaiky azy. Ho isan'ireo izay mpankatoa azy, ho isan'ireo izay nanolo tena feno azy. Fa raha tena hanao an'izany, ianao, isika, dia omen'Andriamanitra ny olona toy izany ny fanahy masina. Mihamazava zany zao, mihamazava ilay hoe omen'Andriamanitra ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Olona izay tapa-kevitra ny hanaiky azy, tapa-kevitra no isan'ireo izay mino azy. Andao vakitsika ny ao amin'ny Efesiana 5. Misy fanambarana anankiray ihany koa ny amin'ny hoe feno ny fanahy masina. Efesiana 5 dia zao no vakitsika eo amin'ny 9:12. Efesiana 5 dia ny 9:12. Zao no voasoratra ao, ary aza ho mamy divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenoina ny fanahy. Ireo olona izay manaiky ho amboarin'Andriamanitra, ho volavolainy, esoriny amin'ny fiainana ratsy, amin'ny fanaranam-po sy ny zavatra mahaloto rehetra, dia ho fenoiny ny fanahy. Aoka mba ialana avokoa izay zavatra rehetra efa fantatra fa tsy hakasitrahan'ny fanahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Aoka mba ho anaiky ny ho avaozin'Andriamanitra, ho diovin'Andriamanitra. Ny fihetseham-po tsy tsara, ny fomba fiainana tsy tsara, ny fomba mampanao tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, aoka ho esoriny izany, dia oziny toy ny hoe fa aoka ho fenoina ny fanahy. Tenin'Andriamanitra milaza an'izany. Soratra masina manambara amin'izany. Noho izany dia hinoantsika fa araka ny sitrapon'Andriamanitra izany, raha mivavaka ao amin'izany ianao. Raha tena hangataka ny ho fenoin'ny fanahy masina isika. Verenantsika vakian'Andriamandeha ilay Jaona 1:5 dia ny 2:4 sy 5:12. Jaona 1:5, 2:4 sy 5:12. Ary izao ny fahasahiana hananantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia miaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, n'inona no angatahantsika
dia fantatsika fa azontsika izay angatantsika aminy. Ry havana malala, araka ny sitrapon'Andriamanitra ny angatahnao ny fanahy masina, ny angatahnao ny ofeny ny fanahy masina, araka ny sitrapony izany. Ary dia afaka mahazo antoka ianao fa hamaly an'izany izy. Tianao ve no isan'ny mpandresy? Ry havana malala, atolory feno azy ny fiainanao, dia aoka ianao angataka ny ofenoina ny fanahy masina isan'andro. Isan'andro. Ny fiainana ara-panahintsika dia fiainana isan'andro. Tsy hoe satria izaho efa nahazo hery ara-panahy betsabetsaka androany dia mba ampy mandritry ny andro vitsivitsy aloha izay. Tsia, vao mifoha ianao dia efa ataovy anton-draharahanao ny an'olon-tena ho azy. Atolory feno azy ny fiainanao. Tanterao ilay antso ny fangatahany hoe anaka atolory ihany fonao. Dia rehefa avy eo angatao ny fanahy masina ho mpitari-dalana anao. Angatao ny fanahy masina mba hameno ny fonao, mba ho tena tempol'ny fanahy masina tokoa ianao. Dia izany fanahy masina izany no hitahiry anao mandritry ny tontolo andro mba ho hijanona eo amin'ny fiainan'ny olona nan'olon-tena ho an'Andriamanitra, eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, eo amin'ny fiainan'ny olona izay manome voninahitra an'Andriamanitra. Mandritra ny tontolo andro iny dia aoka ho azonao antoka fa efa an'Andriamanitra ianao, tsy mitady afa-tsy ny voninahitr'Andriamanitra, ary tempolo ny fanahy masina ny fanahin'Andriamanitra ny ao anatinao. Tsy ianao intsony no velona fa Kristy no velona ao anatinao. Isaoran'Andriamanitra rehefa tonga ny alina ka hatory ala sasatra ianao no tehiriziny tamin'izany finoana sy fiainam-panahy manokana izany, ary raha vao mifondra ianao rapitso dia ataovy indray izany. Ry havana malala, tianao ve no isan'ireo izay maharesy? Apokalipsy 7:1-20. Tiako ny hamaky angamba ataoko hoe farany amin'izao fiarahantsika izao. An'ity teny mamy indrindra ity, tiako raha mba mamelovelo ao am-ponao izy ity. Apokalipsy 7:1-20. Izay maharesy dia avelako hiaraka mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka na nreseko kosa sy ny arahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Ny tompony manao an'izany teny izany mba hamelovelo ao amin'ny sofinao, ao amin'ny fonao, dia mba tsy hiala ao am-ponao intsony anie izany teny fikasana izany, mba hahatonga anao ho isan'ireo izay mpandresy, mba ho tena fara-tampony mihitsy ny fanirianao ho mpandresy sy ny iainanao ampiaranao izay rehetra lazainy tompo aminao na inona mba hahatonga anao ho mpandresy. Ary manomboka amin'izao itenena antsika izao sy ny amin'ny andro sisa rehetra izay iainanao. Ka raha sitrapon'Andriamanitra mbola ho tafaraka eto isika, raha sitrapon'Andriamanitra mety mbola ho tafahoana isika, kanefa na tsy mihoana intsony aza isika, na tsy tafaraka amin'izao fandarana izao intsony, fanariako dia ho isan'ny mpandresy zasy ianao, dia iray seza fiandrianana mitombotsika indray androany. Ndeha hiara hivavaka isika. Andriamanitra atolotra ianao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, ny amin'izay rehetra efa vitanao sy nataonao mba ho anay. Fa izay zanakao kosa, Andriamanitra ampio izay mba ho endry, ampio izay mba ho feno tanteraka ny fanoloran-tenanay isan'andro anao, ampio izay mba hanaiky ho fenoiny ny fanahinao masina, ho tarihy ny fanahinao masina, ny andronay sisa rehetra mba ho fitaovana eo ampelantanan'ny fanahinao, ka dia mba ho tempolo ny fanahinao masina, ny ora, ny minitra, ny segondra rehetra izay mbola ho lalovanay eo amin'izao fiainana izao. Fantatro Andriamanitra fa araka ny sitraponao izany vavaka izany, ka dia mino aho fa hamaly an'izany vavaka izany ho an'ny mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao ianao, dia hitahiry anay ho isan'ireo handova fiainana mandrakizay, ho isan'ireo izay hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny tomponay, ilay zokinay efa maty nanolotra ny ainy mba ho famonjena ho anay. Dia amin'ny anarany no hanonako sy angatahako izany vavaka izany. Amen.